Saika aniray avokoa ny hevitra ho an'ny olona nanontanianay ny antony hanoanany Anirina Randriamasinoro. Dia voalohany, mipetraka hatrany ny mahantoko Timazy noho ny fananany ity antoko ity vinam-piarahamonina matotra sy mifanaraka amin'ny laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka. Anoanan'ny olona Anirina ihany koa ny fahatanorany, ny fahasahiny ary ny fahavononany. Satria izy tanora, izy fatany efa mavita azy afaka manarina n'Antananarivo, afaka mitsinjo ny tanora. Satria izy tanora dia manana traikefa, efa nitatana ny commune izy dia efa nahazo mpifanana tsara koa nomeny président Ravalomanana. Voalohany indrindra zany amin'ny mahatimana dia toanako izy. Ary ny mahatanora azy koa zany dia ilay tanora ny etsiketsika ty Antananarivo ity zany. Zay zany dia mba satria ohatrany hoe hatramin'izay zany hoe candidat antitra zao fa mila tanora mietsiketsika dinamika ho avy firenena. Satria ny génération mandeha mila atosika ny tanora hitondra firenena zany ary mba joro koa izy zany ho avy ny firenena azy. Ny antony antoananay anazy dia izy sady tanora mba afaka ny moka tsara ny tena ao anatin'ny fiainany amin'ny soriny moka rehetra zao. Vonona izahay hoy izy ireo ny andany ary ampandany ny kandida Irina Randriamasinoro laharana faharoa. Ny avatra ho an'ny tanora sy ny olona eto amin'ny firenena eto amin'ny Antananarivo raha tianareo androso Madagasikara dia tamin'ny tonga amintsika Fidirina. Mbola gasy ny tany. Manangy amponina Antananarivo mba hifidy Anirina fa izy tanora vonona dia anoana anazy tsika. Dia manentana ny tanora rehetra zany mba hanoana ny candidat azy atototiko Madagasikara dia Irina Randriamasinoro zany fa hitondra ny fanantenanao antsika ny fahalaniny io candidat tanora io na dia tsy mitovy antoko amin'ny fitondrana fibeary izy fa afaka mifanohana tsara mahatanora anazy. Dia mivavaka ho an'ireo mba mitapita tsara ny vahoaka Antananarivo. Marika izao fa mbola ao am-pony malagasy ny antoko Tim. Marika ny tanjany ihany koa izao. Ny asa napetrany, ny sovitany, ny mbola antony izany.